investigation izy mada manandanja ny efitrano faneo-kevitra vitsivitsy momba ireo arendrina vita malagasy. Hatramin'ny mbola nakely ana hatramin'ny terahako zao mbola mampiasa foana zahay arendrina vita gasy hatramin'ny efa 25 atoandro vao mividy fitehirizana azy ao an-trano zany ny gardena azy ao an-trano raha tonga aloha iny apotika aloha satria ilay izy tena hoe éphémère tena hoe iny andro tsy ny any dia simba tsy ho ana manokana zao ny zanako tsy mividy zay fa any am-pianarana zareo tena fa ny ao am-pianarana mihitsy mizara ho an'ny zareo dia tena tonga dia ohatran'ny hoe automatique manjifa vita gasy zany zahay ilay izy mandoha vola fa autre façon ohatran'ny hoe ny ao am-pianarana zany mandoha volany amin'ilay mpanamboatra indrindra zany tsika ilay ray aman-dreny lefa zokonizokony na tratrany zala retirety flambeau mampitao amin'ny ankizy ilay izy tantarao dia ampianarao zay mahafinaritra ilay sady mandeha ny mitsoka mizika miaramila mandeha ilay afo an-damosina manaraka ny ankizy madinika dia sady mihira amin'ny malagasy zany mizaka manatsara an'ilay atsika milancer an'ilay atsika nefa hain'ilay vahiny foana no mampandroso an'ilay anazy koa zany milancer an'ilay anazy satria ny azy vaovahiny foana mahita karazana izy satria izy manana materiel sy ny fomba fiasana rehetrarehetra eny mety tsy avidy an'ilay ngizabengy efa rehefa mitondra ilay ankizy dia mba mahafinaritra azy rehefa mahita an'ilay namana izy ampiakarina zany ny etra raisina amin'ilay entana miditra avy any ivelany dia milafilafo kokoa zany ilay avy any ivelany dia ny eto amintsika zany lancena zany any influence avany an-dafy io dia acceptentsika ray aman-dreny fa raha te hamerina ilay zavaratsika zany tsika dia sens inverse an'izay zany no tokony atao zay ny jiro kapoaka koa zao filalaovana andrena dia efa mety afinaritra ny zareo akoatran'ilay nono hoe mividy pile hoe maka taratasy ny ray aman-dreny maka gazety dia nareo manamboatra anazy sika ray aman-dreny atorony ny vahoaka ny fanaovana asa tanana fikarakarana taratasy sy baoritra fa tsy voatery vidy ny tsy takatry ny volany tsy ny fakofakona taratasy sisa anaovana arendrina ny fanatsarana tokony izy foana na ny ankizy mila azy dia mamorona arendrina izy fa eo ihany koa nefa tsy fahamezantsina izany izy satria rehefa tena ataony zoina ilay izy le atsika ohatran'ny lafilafo kokoa tsy ny mazava kory no ilainy tsy le lampe de poche mirehetrarehetra fa le hafanana tao anaty zay no mahatonga ny nasiana anazy labozia dia iny zany no tena atserovana n'ilay zavatra nataon'ny dadabe atsika tany taloha tany dia niady mafy izy dia nasiana fanana mba tsy ho faty le fanilo ifindra aminareo foana le fanilo fahatserovana ny zavatra nataony za akory tsy manaratsy ny le fandrosoana amin'le avany ivelany fa sady dangereux le izy no tsy mamely le endriky le fety manintona ilay izy raha maso mijery fa raha hoe valeur culturelle ao antsika malagasy mamono ny zavatra ananatsika ny zavatra ohatran'ireny fanatsarana zany dia eo amin'ny hoe mba ialantsika amin'ilay hoe labozia mba hiroso amin'ny lafiny teknika zany amiko manokana aloha tsy dia any amin'ilay hoe fanatsarana fa hitako ilay izy hoe fa tsara tarehy le vita malagasy fa raha ohatra ka hoe tonga dia mizaraina ho an'ny malagasy rehetra dia mino ahako fa tena hiverina daholo indray ny fampiasana ny arendrina malagasy eo amin'le fitondrana an'ilay izy fotsiny fara-pianarana ankizy hoe tsy atao lava loatra ilay labozia le lehibe koa zany tokony manaraka an'ilay ankizy kely mba mijery akaiky fa tsy avela izy andeha ireny fotsiny fa manjary lasa dangereux le zavatra ny sekoly mihitsy zany mandray andraikitra voalohany mampafantatra ny ankizy hoe ny vita malagasy ihany dia manohana an'izay zahay atao hoe ray aman-dreny somary efa dadabe ihany dia mila firaisankina zany ny fitiavan-tanindrazana mila fitezana investigation izy mada manandanja ny efitrano